Tanàna iray mampalaza ny Aoasinina ao no entina amintsika ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity no tsy dian'ny délégation no tariny filoham-pirenena malagasy ny vadiny ny tanàna izay notsidihana satria dia nisehatra ny fambolena sy ny fiompiana ary ny fizahantany ny tena ahafantarana ity tanàna ity ny ezaka nakatraikefa tao anatin'izany moa ireo délégation avy eto Madagasikara. Teto amin'ny tanàna ny Beren ao amin'ny faritany Ainona no niatombohan'ny fitsidihana ofisialy nataon'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina eto Chine. Sehatra ny fampandrosoana sy ny fambolena sy ny fiompiana ary ny fizahantany no mibahana tamin'ity androany ity. Raha teto amin'ny tanàna fitaratra antsoina hoe Beren dia nijery fotony fomba fiainanareo tantsaha ao amin'ity tanàna kely ity ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina sy ny vadiny Voanga Rajaonarimampianina notarihan'ireo mpikambana vitsivitsy ao amin'ny gouvernemanta. Ahitana tantsaha miisa 750 mivelona ihany koa amin'io fizahantany aty toerana. Neto hoe tahaka izao ny tanàna taloha izay no avozina amin'izao fotoana izao ary mbola misy mponina miaina eto miaina amin'ny fambolena, miaina amin'ny fizahantany ihany koa satria misy any amin'ny 2 any ny ampisahantany izay tonga eto isanandro. Ny dikan'izany dia hoe azo entina tsara mampandroso zany ny fisian'ny fambolena, ny fisian'ny tourisme zany eo amin'ny tanàna anankiray ary dia taratra anatin'izao zany ny fiarovana zareo ny tontolo iainana, hita ihany koa ny lafin'ny fahadiovana nefa zany rehetra zany dia ao anatin'ny fanajana ny fomba amam-panao izay hatramin'izay ary mbola nitazomin zareo. Ny hariva teo kosa dia niona tamin'ny Prime Ministre lefitry ny faritany Ainona ny filoha malagasy. Fiainana izay nitondrana sahady ny fomba fijery eo amin'ny fiaraha-miasan'ny firenena malagasy sy ny firenena sinoa. Tao anatin'izay fiainana anankiray moa zany dia nametrahana fa tena manana ny anjara toerany Madagasikara raha ny arenananany, ny mponina ao aminy, raha ny toerana misy azy eo amin'ny lafiny ara-geografia zany dia varavarana idirana amin'ny Afrika i Madagasikara ary eo amin'izay sehatra misy andry zareo ireo zany dia nampisehony zareo ny fahavononany hiara-miasa amin'ny. Raha pitso no isokatra amin'ny fomba ofisialy kosa ny fivoriam-be isan-taona ny Azia izay tanterahana ihany koa eto amin'ny Ainona ary resahana ny fiara-miasan'ny firenena aziatika eo amin'ny lafin'ny fiara-miasa ara-barotra sy ara-toe-karena. Nasaina manokana tamin'ity fivoriana ity moa ny filoham-pirenena malagasy ary izy no filoha afrikanina tokana handray anjara amin'ity fivoriana ara-toe-karena aty aziatika ity.